vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran Apokalipsy toko faharoa amby roapolo manao hoe eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fafito ambin'ny folo manao hoe ny fanahy sy ny apakarina manao hoe avy ahoana hoy izy ary aoka zay rehetra mare anao hoe avy ny fanahy sy ny apakarina manao hoe avy Apokalipsy toko faha 1 amby roapolo Apokalipsy toko faha 1 amby roapolo iresaka momba ny fampakaram-bady androany fampakaram-bady Apokalipsy toko faha 1 amby roapolo andininy voalohany sy faharoa manao hoe ary nahita ny lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany any ranomasina dia tsy misy intsony ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra voaomana tahaka ny apakarina voaomana tahaka nino hoe efa miaingo iona amin'ny vadiny efa miaingo iona amin'ino hoe iona amin'ny vadiny atao amin'ny Matthieu toko faha 5 amby roapolo tantara efa diso haitsika loatra Matthieu toko faha 5 amby roapolo andininy voalohany manao hoe ny fanoharana ny amin'ny Virginia folo ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny Virginia folo tahaka nina hoe izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra nivoaka hitsena nina hony mpapakatra ary ny 5 tamin'ireo dia adala ary ny 5 tamin'ireo kosa dia endry novakitsika ny ten'Andriamanitra zay efa novakitsika teto omaly atao amin'ny Isaia toko faha 4 amby 10 efa novakitsika teto omaly ity Isaia toko faha 4 amby 10 eo amin'ny andininy ny fahadimy manao hoe fa ny mpanao anao ny vadinao Jehova tompony maro ny anarany ary ny ray masin'ny Israely no mpanavotra anao Andriamanitra ny tany rehetra no anarany ataovy aleluia izy ny teto omaly atsangano ny tanany ary izy ny tsy teto omaly atsangano ny tanany ia hotoizako ny fampianarana zay fandraisiko teto omaly fa misy toerana lehibe raha lasanabavy tian'Andriamanitra ametrahana anao toerana tian'Andriamanitra ametrahana anao ataovy aleluia ary tsy toerana tsotsotra fa ireo tenin'Andriamanitra rehetrarehetra nivakitsika teo ireo ozy izy eto amin'ity Isaia toko faha 4 amby 10 ity dia ozy izy manao hoe fa ny mpanao anao no inona ozy izy ny vadinao miresaka fanambadiana miresaka mariage fa fanambadiana hafakely tsy fanambadiana ny lasy ny vavy tsy le fanambadiana hitatsika mipipipa eny amin'ny arabe eny fa fanambadiana fampakaram-bady zay Andriamanitra mihitsy no apakabady Andriamanitra mihitsy no apakabady Andriamanitra mihitsy no apakabady
Ary no apakarina dia tsy izy akory fa zasy anao no apakarina. Ary hoy ny ten'Andriamanitra eto manao hoe fanimpanao anao no inona. Lazao amin'izay ny eo anilanao, ianao mihitsy no apakarina hoe. Ary ny apakatra anao dia tsy izy akory fa ny Andriamanitra no mpanao anao. Ataovy aleluia. Misy aminareo rehefa manambady ny vadinao ianao, manambady ny vadinao, lehilahy ny vadinao, vehivavy ny vadinao, efa manambady ny vadinao ianao, fa mbola misy fampangaram-bady ankiray hafa kely eto izay tian'Andriamanitra ho tanterahana. Andriamanitra mihitsy ny tia-piakatra anao. Ary rehefa tonga ao amin'ny Matthieu 5:20 dia no amafisin'i Jesosy zany fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia tahaka ny Virjiny folo, tahaka ny Virjiny folo. Andeo rehefa ketsika izy teo Matthieu 5:20 izay mbola niresahany Jesosy fa tsy hoe ny Isaia ihany ny resaka anio fa ny Matthieu 5:20 dozy izy. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Nivoaka hitsena ny hoe inona ny dikan'izany hoe hivoaka hitsena ny mpapakatra? Ao anatin'ny fotoanany mariage, ao anatin'ny fotoanany fanambadiana, efa andeha hivoaka ny trano, anao inona? Andeha anao mariage, andeha anao mariage. Ny fanjakan'Andriamanitra hoy Jesosy dia tahaka ny Virjiny folo izay efa andeha hitsena ny mpapakatra, hitsena ny mpapakatra, anao mariage. Na dia tato amin'ny Matthieu aza dia namafisin'i Jesosy fa tsy le mariage nareo mivady tany amin'ny 10 taona lasa sy 5 taona lasa ihany, fa mbola misy mariage ankiray hafa kely, dia le mariage n'ilay Virjiny folo. Ataovy aleluia, aleluia. Ary ny Apokalipsy 2:20 vakitsika teo dia zay ny vaky ny tena eto amin'ity Apokalipsy 2:20 teo amin'ny dininy faharomana hoe ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Nidina vaiza hony? Voaomana tahaka ninona? Voaomana tahaka ny apakarina, efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Aleluia. Voaomana tahaka ny apakarina, miaingo iaona amin'iza hony? Vadiny. Ato anatin'ny Baiboly dia misy fanambadiana, ary fanambadiana hafa kely satria Andriamanitra mihitsy ny tia-piakatra anao, tia-piakatra anao, ametraka anao eo amin'ny toerana misy anao, toerana sahaza ho anao. Ataovy aleluia. Ilay mpanjaka mpanjaka no ampiakatra anao, ilay Andriamanitra ny Andriamanitra no ampiakatra anao. Aleluia. Mpanjaka ny mpanjaka, averenao zay? Tsy mpanjaka tsotsotra fa ahoana hoe? Eo no ianarantsika androany. Inona ny tokony atao satria anambady ianao. Ary ny olona mpiakatra anao vady tsy olona tsotsotra, olona manana ny maizy azy. Ahoana ny fanomanana tokony ho atao ao anatin'izany? Io foana manko ny fanontaniana. Tsika moa dia miresaka arabola sy resaka arena. Maninona ny kristianina ny mantra nefa ianao andeha hanambady ary ny olona mpiakatra anao vady tsy olona vetsy isotry, tsy olona vaina sabotsy namena, fa lay mpanao anao nina ozy izy. Ataovy amainina mafy zany. Maninona tsika ny sahirana? Nefa mpanjaka no ampiakatra anao, mpanjaka no ampiakatra anao. Inona ny fanomanana tokony atao? Raha te ho tonga amin'izany fampakaram-bady zany, raha te ho tonga vady ny mpanjaka, inona ny tokony atao ho amin'izany toerana izany? Zany vadina mpanjaka zany misy zava-mahory sa tsy misy? Zany vadina mpanjaka zany misy zavatra tsy ampy ao aminy sa tsy misy? Tsy misy. Complet ny zavatra rehetrarehetra ao, complet ny zavatra rehetrarehetra ao, anana ny zavatra rehetrarehetra ao. Ataovy amaininy zany. Misy tantarana fanambadiana anankiray.
hoentiko aminareo atao amin'ny bokyny Estera, ndaovaka itsika. Estera toko faharoa. Ny bokyny Estera dia ao alohan'ny Salamo. Salamo, misy Salamo dia aveo Joba, dia aveo Estera. Zay zany le Salamo dia any alohany ao alohan'ny Salamo ny bokyny Joba, dia ao alohan'ny bokyny Joba ny Estera. Zay. Ndao ny antsika makita tara anankiray. Ahitanao any hoe atraiza ny fitiavan'Andriamanitra anao, atraiza ny fitiavan'i Jesosy anao, ary inona ny tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainanao. Fanambadiany Estera. Eto amin'ny Estera toko faharoa. Eo amin'ny andininy voalohany vakiko teny tsara. Ny nifidianana ny Estera ho vadiny Aserosy mpanjaka. Rehefa afaka zany, noho ny efa nionina ny fahatezerany Aserosy mpanjaka, dia nahatsiaro ny Vasti sy izay efa nataony izy, ary ny efa nitsarana azy. Ka dia hoy ireo zatoviny mpanjaka izay nanompo azy, aoka ny mpanjaka hitedavana zazavavy Virjina tsara tare. Aoka ny mpanjaka hitedavana zazavavy Virjina tsara tare. Ary aoka ny mpanjaka niendry olona any amin'isa tokony herany fanjakana rehetra, dia aoka avorony ireny zazavavy Virjina tsara tare rehetra ireny, ho atao sosana reny vohatra ho atrany mbehivavy amin'ny fiany Egay, tsindrano lahy mpanjaka mpifeny vehivavy, ary aoka omena zavatra fidiovana izy. Koa izay zazavavy sitraky ny mpanjaka no aoka anjaka isolo amin'ny Vasti, dia sitraky ny mpanjaka indrindra izay nyteny zany ka nataony. Ery amin'ny andininy fa 12. Ary Mordekay zavady andininy fa 5 no tojoko andininy fa 5 ny anaran'i Jesosy. Ary nisy jiosy anankiray tany Sosana reny vohitry Mordekay no anarany, zanaky Zaira, zanaky Simei, zanaky Kisy, avy tamin'ny taranaky Benjamina, izay efa nentina ho babo, nentina nanina hony, avy tany Jerosalema, tamin'ny babo izay nentina niaraka tamin'ny Jekonia, mpanjakany Joda, zay no babon'ny Nebukadnezara mpanjakany Babilôna. Ary izy nitaizany Adasa, nitaizany izy hony Estera izany, zanaka vaviny rahalahandrainy, izay tsy nanana ray sy reny intsony, tsy nanana ino hoe, ary raha zazavavy dia soa sady tsara tare, ary no raisiny Mordekay ho zanany izy rehefa maty ny reniny, ny raisy reniny. Eo amin'ny andininy fa 9. Ary noho ny re ny tenin'ny mpanjaka sy ny lalàny, ka voavory tany Sosana reny vohatra ny zazavavy maro ho amin'ny fiany Egay, dia mba nentina ho any an-trano mpanjaka koa Estera, ho ao amin'ny fiany Egay mpifeny vehivavy. Ary nahafaly azy raha vehivavy, ka nahita fity teo io masony, dia nomeny faingana ny razazavavy ny zavatra fidiovany sy ny anjara haniny, ary ny ankizivavy 7 izay vao afantina omena azy, ary tao an-tranony ny mpanjaka, ary nafindrany ao amin'ny fitoerana tsara indrindra ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny ankizivaviny. Andininy fa 12. Ary Mordekay nitsangatsangana isan'andro teo anoloan'ny kianjan'ny tranom-behivavy, mba hahafantarany izay toetra ny Estera sy izay anaovany azy. Ary noho tonga ny andro idiran'ny zazavavy tsirairay avy isan'andro tao amin'ny Aserosy mpanjaka, rehefa tapitra tamin'ny
ny 12 volana araky ny fomba fanomanana ny vehivavy fa tapitra tamin'izany ny andro fidiovany dia tonga de dingantsika ery amin'ny andininy 17. Koa no niditra tao amin'ny mpanjaka ny zazavavy tamin'izany de menazy izay rehetra nalainy ho avy amin'ny tranom-behivavy ho ao amin'ny tranom-panjaka eo amin'ny andininy 15. Ary rehefa tonga ny anjarany Estera zanaka vaviny Abiaila rahalahy andrainy Mordekay izay efa ndray azy ho zanany vavy idirany eo amin'ny tranom-panjaka dia tsy nila na inona izy mihoatra noho izay notonony ny Egay tsindrano lany mpanjaka mpitaizany vehivavy ary Estera nahita fity teo masony olona rehetra izay nijery azy. Ataovy aleloia mafy zany. Eno io fanazavako tamin'ity fotoana ity dia nisy mpanjaka anankiray atao hoe Aserosy-mpanjaka. I Aserosy-mpanjaka de tsy mpanjaka tsotra fa amperora. Ny dikan'izany amperora izany de izao mpanjaka ny mpanjaka. Misy mpanjaka ao ambaniny fa izy mbola mpanjaka ambonin'ireo mpanjaka rehetrarehetra eo. 720 no firenena netiny Aserosy-mpanjaka. 720 no firenena no babony. Nanana olana izy ndray andro tamin'ny vadiny ary de niady izy mivady reo rehefa tsy nanaiky ny vadiny fa iseho teo mason'ny olona de tezitra ny mpanjaka vasty ny anaran'ilay vehivavy tamin'izay fotoana izay ny vadiny mpanjaka ary de noroahana niala tsy ho vadiny mpanjaka intsony i vasty tamin'izay fotoana izay noroahana. Nisy fotoana nefa mpanjaka nahatsiaro fa mbola mila manambady tokony anambady ny vadiny teo aloha le vasty nefa tsy azo niverenana intsony ary dia nanome torohevitra ny zatoviny anankiray aleo ianao izy izy tedavana vady ka ho alaina daholo izy izy ny zazavavy rehetrarehetra any amin'ny firenena tsiraray avy mety firenena 720 zany ny firenena teo safie misy ankizy vavy firy zany 720 izay tsara tare indrindra izay eo amin'ny andininy 7 hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ao ka ny mpanjaka anendry olona avy any amin'ny isa tokony eran'ny fanjakana rehetra de ao ka hovorina ny zazavavy virjina tsara tare rehetrarehetra tsososana reny vohatra ho ao amin'ny tranom-behivavy amin'ny fiainy Egay tsindrano lany mpanjaka fiainy vehivavy ary ao ka homena zavatra fidiovana izy koa izay zazavavy sitraky ny mpanjaka zazavavy manao hoe no aoka anjaka isolo amin'ny vasty de sitraky ny mpanjaka indrindra izany teny zany. Rehefa tsy maintsy nitady vehivavy ny mpanjaka de tsy maintsy nitady vehivavy anankiray izy ary ny fomba nitedavana ny vehivavy io tsy hoe izay hitakita amin'ny maso eny tsy hoe izay tazataza ny maso eny tsy hoe nihitahita teny amin'ny arabe teny de nikitikitihana sy ny tsitsiavana zay tsy zany. Nisy kritera maro tao izay nisafidianana iza no mendrika ho vadin'ny mpanjaka, iza no mety ho vadin'ny mpanjaka, iza no manaiky ho vadin'ny mpanjaka, iza no tena mendrika ho vadin'ny mpanjaka hitondra ny firenena iaraka ifampitatana amin'ny firenena ho eo anilan'ny mpanjaka ho lasa vadin'ny mpanjaka. Mino fa eto zay lehilahy sy vehivavy zay raha lasina ba mino fa eto zay atao haleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra avakitsika teo manao hoe ny mpanao anao no vadinao. Eto zay lehilahy sy vehivavy zay androany izy fampankarambady eto androany mitady olona Andriamanitra ho ampakarina androany ary ahita izy androany. Asandrato ny tananao de averenao Jesosy eo ahita olona ianao androany, ahita olona ho ampakarina ho amin'ny fanambadiana, ho amin'ny fanambadiany zanak'ondry, ho amin'ny fanambadiany lanitra. Ahita olona ianao eto androany. Ataovy amen mafy zany. Rehefa tonga mpanjaka, rehefa tonga vadin'ny mpanjaka ianao tsy possible izy zavatra mahory ianao zany. Rehefa tonga vadin'ny mpanjaka ianao tsisy zavatra ampijaly ianao zany.
iza moa Estera. Rehefa mijery ny tantara io ianao dia i Estera dia tsy iza akory fa zazavavy babo. Zazavavy manahoana hoe babo, jiosy izy io babo, nentina tao Babilôna. Babo nentina tao Babilôna, zanaka jiosy, ary tsy vitany hoe zanaka jiosy fa efa kamboty ray maty ny dadany, kamboty reny maty ny reniny. Ny olona nitaiza azy dia tsy iza akory fa i Mordekay. Ary Mordekay dia nandray azy taky ny zanaka, zany hoe dadatoany zany. I Estera dia olona babo, tany anaty fotaka, tsy isy mpalala, tany anaty lavaka, ary tsy isy mpahita. Anankiray ihany nahita azy, Andriamanitra nahita azy tany amin'ny toerana nisy azy tany. Andriamanitra nijery azy tany amin'ny toerana nisy azy tany. Za mampahery anao fa na dia tsisy malala renao, na miletsika any anaty lavaka renao, na dia tsisy mpijery renao, misy Andriamanitra eto ampiakatra anao androany. Misy Andriamanitra eto ampiakatra anao androany. Aleluia. Ny olona rehetra mety miezaka iseho, ny olona rehetra miezaka ho fantatry ny olona, Estera tsisy nahalala fa sady olona babo, mbola olona kamboty raisy reny ihany koa. Raha fijery an'izany olona kamboty raisy reny zany ry havana, ary zany ny an'ny olona rehefa hanambady, misy olona mbola mitazona an'izany, mbola mitazona an'izany. Iza ny ray aman-dreniny, manahoana ny ray aman-dreniny, satria ny an'ny olona mijery an'izany izy. Ary raha misy olona ka miteny izy nefa tsy manana ray aman-dreny intsony fa kamboty, zany ve ny olona laina vady? Zany ny fijery ny olona sasany. Andriamanitra rehefa mpiakatra olona iray dia tsy mijery ny toeranao izy, na inona toeranao, fa azon'Andriamanitra apetraka eo amin'ny plasy aza ho anao ianao. Apetraka Andriamanitra eo amin'ny plasy aza ho anao ianao. Ataovy aleluia. Iala eo mivovoka sy mifotaka misy anao ianao, iala amin'ny toerany fahababona isy anao ianao. Babo Estera, babo Estera, tany amin'ny fahababona Estera, fa Andriamanitra afaka mametraka azy eo amin'ny plasy misy azy. Tsy mampaninona ny fahababona misy anao androany, tsy mampaninona ny fahantrana misy anao androany, tsy mampaninona ny latsan'ny olona iainanao androany, tsy mampaninona ny ady atrehanao androany. Hoy ianao hoe babo a pastera, resy ny fiainana pastera, nenjera pastera, mahantra rahalahy, tena potika ny fiainako hoe, fa fambaraka ny iainako hoe, tsisy ninina azoko atao amiko tsony, rava ny fiainako hoe, ao anaty olana e, tsy ao tsony dada sy mama melona e, ny lozan'ny vadiko e, ny lozan'ny olona rehetra e, ao anatina fahantrana e. Za miteny aminao androany, isy fananganana vaovao ndray azon'Andriamanitra atao eo amin'ny hoavinao sy ny fiainanao, isy fananganana vaovao ndray. Ary ny apakatra anao tsy olona tsotsotra, tsy olona tsotsotra, ny mpanao anao ny vadinao, lay mpanjaka anao ampiakatra anao. Ataovy amen na mafy. Koa satria mpanjaka no ampiakatra ny Estera. Inona hoe? Tsy olona tsotsotra. Raha ny tamin'izay petraka tany Tamatavy, ny fanambadian'ny olona any Tamatavy miala tsiny amintsika avy ihany, fa zay koa efa avy tany miala. Ny olona zany mahita lehilahy izy androany na mahita vehivavy, dia rapitsy dia efa miteny fianakaviany, avadiko io vadiko io. Zany ny olona any. Androany io nitany, dia rapitsy efa inona? Fa vadiny io. Zany arantaninao izy ny anaran'ny ray manontolo, tsy raha iny ny anaran'io ray manontolo io vadiny io. Zany ny fanaon'ny olona any. Dia mivadivady eny ny olona, dia misolosolo vady eny, dia mahita vady izy androany, dia misaratsaraka eny ny fanaon'ny olona. Tam'izany zay nyena tany. Za moa mapastera nipetraka tany dia mifandray amina olona be da be tany, dia manontany an'ireny olo reny anareo io zay efa firy taona ny fanambadiana. Tsy voaherinandro zay pastera. Herinandro veny vita mariazy nareo sa zay ky mbola tsy vita mariazy, efa vita tsoro. Fa herinandro iny nifankahitana ka. Herinandro nifankahitana dia efa tonga dia efa mpivady.
Ary io efa vady tonga dia efa vady be mihitsy io a. Izany ny fanambady fa tsy ohatr' izany ny mpanjaka. Alleloia. Inona ny voalazan'ny Baiboly eto? Ndova kitsika eo amin'ny andininy fahavalo. Koa noho ny reny tenin'ny mpanjaka sy ny lalàny ka voavory tany sosana reny voatra ny zazavavy maro. Zazavavy manao anaony ao amin'ny fiany Egay dia mba nentina ohatran'ny mpanjaka koa Estera ho ao amin'ny fiany Egay mpisehany vehivavy. Ary nafaly azy indrindra, nafaly azy raha vehivavy, tsy nafaly mpanjaka fa mbola nafaly an'le mpisehy Egay. Ary nafaly azy raha vehivavy ka nahita fity teo masony. Dia nomeny faingana ny raha vehivavy ny zavatra fidiovana sy ny anjara hanina sy ny ankizy vavy fito izay voafantina omena azy ao amin'ny tranon'ny mpanjaka, ary nafindrany ao amin'ny fitoerana tsara indrindra ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny ankizy vaviny. Halleloia. Ainareo ny fomba fifidianana an'ireo vehivavy reo, satria rehefa akavady zany ny mpanjaka dia nisy ankizy vavy be da be nentina teo dia mpanjaka no mifidy amin'ireo hoe iza amin'ireto ankizy vavy reto no alaiko vady. Misy 720 ano any izy ireo. Ny critère voalohany, ny fiepetra voalohany ahafahana misafidy an'ireo vehivavy reo dia hoy izy ery amin'ny andininy faharoa ka dia hoy ireo zatovy ny mpanjaka izay nanompo azy, aoka ny mpanjaka hitedavana zazavavy virgine tsara tarehy. Zazavavy manao ana zany hoe manana ny fahadiovany aloha, ary tsy manana ny fahadiovany fotsiny fa tsara tarehy. Mbola tsy ho alain'ny mpanjaka vady akory io fa mbola ho safidianana. Ozy izy ny matitoko fafolo teo hoe virgine 10 endry 10 adala. Andriamanitra rehefa nanao fanoharana dia tsy ny olona rehetra no ampakarina. Ny zavatra nojerena tao, ny fahadiovany, ny atsara tarehany. Zany zavatra tokony ho takatsika rahalasina bavy. Be da be ny mpivavaka no manao tsinotsinona. Raha miresaka fahadiovana eto dia fahadiovana ara-panany resahako. Raha miresaka tsara tareha dia ozy izy ny Efesianina Efesianina toko fahadimy izy iny, toko fahafiry izy iny, toko fahadimy andininy fahaefatra amby roapolo. Andehana ho vakitsika ny Efesianina toko fahadimy. Efesianina toko fahadimy eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, andininy faharoa amby roapolo. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekenany tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy ny mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny amonjy azy, mba masina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany, ho raisiny ho an'ny tenany izany, ho fiangonana malaza, ho fiangonana manao ana hoe tsy misy pentipentina, tsy misy inona hoe tsy misy fikentronana, tsy misy inona na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Averiko le andininy fafito amby roapolo. Mba ho raisiny ho an'ny tenany izany fiangonana zany. Avereno hoe zany le fanambadiany zany, izany fiangonana izany malaza, tsy misy petipetina, malaza tsy misy ina hoe petipetina, na fikentronana na inona na zay toy zany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Rehefa hifidy Andriamanitra ny olona ho alaina vady, ny olona ho ampakarina, dia tsy ny olona hitahita rehetrarehetra akory. Mitady vady Andriamanitra, fa saingy zao olona tsy misy tsiny ozy izy, tsy misy fikentronana, tsy misy pentipentina, olona masina ho an'ny tenany, izany no ampakarina ho vady. Ataovy aleloia. Misy fotoana mandiniky
mba miendrika an'izany va izay Jesosy. Mitady olona ho alaina vady ianao, nefa ny olona alaina vady ozy izy hoe vehivavy virginy sady tsara tarehy, tsy misy fikentsonana, tsy misy pentimpentina, ho masina ho an'ny tenany, tsy misy falotona. Rahalasy fianambavy, afaka mijery ianao, manahoana ny fitondran-tenanao. Ianao le mieritreritra ho ampakarina, la ianambady an'le mpanjaka ny mpanjaka. Tsy olona tsotsotra, fa mpanjaka manana ny voninahiny, manana ny fahamasinany, manana ny heriny, manana ny voninahiny. Zany nahatsapako hoe Tompo, normal ihany zay raha tsy mahazo valim-bavaka. Normal ihany raha mihidy ho anay ny lanitra, raha mihidy ho anay ny fitahin'ny lanitra. Satria raha vao miresaka mpanjaka zany ianao, ao amin'ny arena, ao amin'ny voninahitra. Raha vao miresaka mpanjaka ianao, ao amin'ny volamena sy ny volafotsy, ao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy ny olona rehetra nefa nomeny an'io, fa misy olona ho fidiny. Dia tsika mivavaka, itsika mivavaka, omeo vahaolana Jesosy eo, vahao ny trosako hoe, omeo vola ye, omeo tsena ye, omeo asa ye, omeo milion ye, omeo miliara. Zao no namangin'ny Tompo ahy. Zaho ozy izy tsy te hiain'ny vavaka sy ny fihezateny sy ny teny tsara lahatra, tsy zany no henoko, fa ny zavatra jereko ozy izy dia hoe izy io miantso ahy io, iza io miantso ahy io, tsy ny zavatra teneniny, fa le identité anao mihitsy. Izy ianao le miantso, izy ianao le miantso. Misy olona manko mivavaka ny 2 andro, mifadianina 3 andro, mifadianina 2 volana, mifadianina tapa-bolana, mifadianina mandritsy 9 alina, fa tsisy valiny. Dia hoy Andriamanitra, tsy ny halavany vavaka, tsy ny zavatra tenenina, tsy ny zavatra tenenina, tsy ny vavaka lazainy ny vavany, fa ny zavatra jereko, iza io miantsoantso ahy io. Ary Andriamanitra mijery olona, tsisy pentina, tsisy fiketronana. Zany ny tian'Andriamanitra ho ampakarina. Ataovy aleloia. Zany ny tian'Andriamanitra omena ny lova be sy ny zavatra ngeza be. Zany ny tian'Andriamanitra omena ny arena ny rehetrarehetra. Tsy ny vehivavy rehetra, tsy ny lehilahy rehetra, tsy ny olona rehetra. Misy fepetra. Tedava hoy le zatovo, itedavana ankizy vavy, zazavavy, virgine tsara tarehy. Manahoana ny ara-panahinao eo anoloan'Andriamanitra, manahoana ny ara-panahintsika eo anatrehany sitrapon'Andriamanitra. Estera, raha vao niala avy any dia tonga dia hita mpanjaka, vehivavy madio, tsisy petipentina. Ataovy aleloia. Tsara tarehy, tsisy fikentronana. Amen sa tsy amen? Ary nga vitan'izay, fa rehefa miveriny tsika atao amin'ity Estera toko 2 andeo va everena antsika zavady. Estera toko 2 dia ny zavatra nitranga dia izao. Eritrereto hoe Estera efa vehivavy madio, efa masina, Estera efa tsara tarehy. Eo amin'ny 9 dia hoy izy, konon'ny efa reny tenin'ny mpanjaka sy ny lalàny, ka voavory tany sosana reny vohatra zazavavy maro ao amin'ny fehany Egay, dia mba nentina ao an-tran'ny mpanjaka koa Estera, ao amin'ny fehany Egay mpifehany vehivavy. Ary nahafaly azy raha vehivavy, nanina hono raha zazavavy, ka nahita fitity eo masony, nahita ino hoe? Dia nomeny faingana andrazavavavy, averiko, dia nomeny faingana andrazavavavy ny zavatra fidiovany. Zavatra ina hony? Sy ny toyany, ny anjara haniny, ary ny ankizy vavy 7, ary nina hoe? Izay voafantina omena azy ao amin'ny tranon'ny mpanjaka, ary nafindrany ao amin'ny fitoerana tsara indrindra, ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny ankizy vaviny. Jerinareo zavatra mitranga eto. Efa hitan'ilay tsindrano mpanjaka, zany hoe le mpifantina an'le vehivavy, tsy mbola mpanjaka ny nahita azy, fa le lehilahy mpifantina hoe ty zao ny ankizy vavy tsaratsara tarehy, ty zao. Rehefa hita ny Estera dia zao zavatra nitranga. Fatan'izao hoe vehivavy virgine, madio, tsara tarehy, fa tsy nijanona teo fotsiny. Ianao izy zao voafantina, zao ny atao
melohany ionanao amin'ny mpanjaka nisy zavatra natao teo eo amin'ny andininy fasivy ary nafaly azy raha zazavavy ka nahita fitito masony de nomeny faingana ny zazavavy ny zavatra fidiovany ny zavatra inao ni ao ambaniny eo amin'ny andininy manaraka ao de misy zavatra be da be ao ny ranomanitra ao ny savony manitra mena azy daholo ty ny zavatra hidiovanao ty ny akanjo anaovanao ty ny fitafinao de nomena azy koa ny sakafo nomena azy de no akimena ankizy vavy anankifito izy ankizy vavy firy hoe ny sasany manamboatra ny volony sasany manamboatra ny tarehany ny sasany manotrotra azy ny sasany mikarakara ny sakafo izany hoe tena no manina mihintsy natao inona hoe fa ho apakarina ataovy aleloia ho apakariny mpanjaka de no manina mihintsy misy fotoana mametra-panontaniana itsika le efa iona mpanjaka na ty am-piangonana azy tinio ange manahoana ny fiomananao iona amin'Andriamanitra eto jereo nge fa na de ndraindray ane tsika manokototo hoe normal la hoara lasena bavy raha misy fotoana mikatso ny fiainatsika sy mivalimbavaka na sabotsy reny ary anao na sabaty reny ambivavaka misy amitsika ary tsy mavita mahandro akory tsy mavita misasa akory misy amitsika akanjo tsy mipasoka ananaovana nefa iona am'le papakatra akanjo tsy mipasoka misy amitsika mbola mandeha mivarotra aloha zay vao andeha iona am'mpanjaka iona am'le apapakatra mandeha mivarotra aloha misy amitsika tsisy fiomanana fa zany ho apakarana zany ary zay natonga Jesosy niresaka n'ilay virgine dimy adala le dimy adala de varina le dimy endry ny iomana iona am'papakatra ataovy aleloia zany mba rehefa le misy fotoana hitadavanao ny tompo reny mba misy fiomanana ve zany fanontaniana mipetraka zany iona ho apakabady zany izy nefa natao mariage atsangany tandrina zay efatry natao mariage misy any manambady fa tsy mbola natao mariage atsangany tandrina zay efatry natao mariage anontany anao raha tena natao mariage anao ka mbola tsy nahazatra anao le mariage afandre mako nefa nanambady indimy natao mariage indimy imenina efa tsy taitra tsony izy efa mahazary ty fa raha le voalohany anambady iny anao mahita tory anao sa tsy mahita raha ohatra ka amin'ny folo le mariage amin'ny sivy le mariage amin'ny valo sasany venao mbola matory hoe ay moa za atao mariage androany maninona fonao mietanetana ny fonao tsy androko zay atongavan'le lera tsy androko zay atongavan'lay fotoana manamboatra amin'ny telo sasany maraina anao de fa miomana ataovy aleloia mafy zany mikarakara zay tokony mikarakarana rehetra zay iona ilay papakatra iona am'ilay papakatra ataovy aleloia zany ny fanomanana ny Estera anao mariage iona am'le mpanjaka nisy fanomanana be dia be tsy hoe le Estera fotsiny de faly fotsiny iona mpanjaka de anao bizou eo de falifaly no nisy zavatra nomanana be dia be ny akamaroan'ny mpivavaka de manao fivavahana tandrevaka manao kitoto tsisy fanomanana tsisy fanajanan'Andriamanitra zange miteny aminao raha lasena bavy fa ianao andeha hivavaka rehefa sabaty reny maninona ianao ny tara zany inge mbola fanontaniana mipetraka fony maninona ianao ny tara fa maninona ianao ny tara nefa andeha iona am'le papakatra maninona ianao ny tara na ianao ary tsy manome valeurany an'le fotoana lehibe ary zany anisan'ny namangin'Andriamanitra zaho ozy izy mandray an'ireo oloreo mba apakatra azy anao mariage mba tena fa izao ireo olona sasany reo mihitsiny tsy manisy lanjany ary raha vao tsy manisy lanjany de misy zavatra be da be votsitra raha lasera bavy de mivavaka tsika mivavaka manao délivrance mandray fitahina sy tsodrano fa tsisy nininona miova hoy Andriamanitra mila fiomanana tahaka ny papakatra ozy izy lay amin'ny apokalypsy toko faharoa amby roapolo hoe ny fanasy ny apakarina manao hoe ahoana ozy izy avy
lay apokalypsy toko faraka amby roapolo milaza manao hoe nahita ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao voaomana iaona amin'inony ivadiny ho amin'ny fampakarana iaona amin'ny vadiny raha vao miresaka tsika riavana fotoam-bavaka dia fiaonana amin'Andriamanitra mariazy zany. Ataovy aleloia. Mila mandinika ianao, misy fanomanana na ara-panahy na zavatra ty ivelany. Zany nafinaritra anary rehefa tonga teto tamin'ny latsinainy nijery ny tatsy ambany rihana mamirapiratra ao ambany rihanao atsy amin'ny trano vaovao ny pilipitra. Ataovy aleloia. Manomboka misy zavatra miova ty anoloana ty asivitehaka mafy ralasaina vavy mba misy zavatra miova miova tsikelikely. Za tsy miteny amina hoe ho vitatsika niany tany a France nasaina fiangonana anankiray lehibe ao France ao nge zany fiangonana zany efa niteneko teto omaly lehibe zany fiangonana zany ary ny parkinao fotsiny zany mazaka tomobile tsany amin'ny eninjato tomobile 5 étage fa ny zavatra mba hitako tamin'zareo reo mipilipitra an'zareo carreau mainty be carreau manao hoe le tena amina lafo be reny de le séminaire anatriako tao inefatra niditra ny ray atalata ihany any tao inefatra niditra to 2 maraina de 2 arivo. Inona ozy izy anao zavatra tsikaritro vo vita le séminaire vo maraina de nisy manadio le pilipitra le anina mihitsy io pilipitra io rehefa mangirana ary ny olona miakatra ao tsy misy olona be da be any France tsisy vovoko zany ny olona manao talon de goudron de tonga de talon olona vity kely angamba raha be indrindra miakatra teo olona anaky 10 ny pire teo angamba 10 na enina de mitendry zava-maneny de le mpitoroteny fa vo niala tao le mpitoroteny de niala tao le olona le trano amin'io mamirapiratra niala vany misy 10 lahy mikosoka an'le nefa tsisy vovoko zany makilary asivitehaka mafy raha lasaina vavy malala tsisy vovoka tsisy fotaka tsisy nininy fa kosehany zareo zavatra efa malama io ozay Andriamanitra zao ny fanajany olona ny Andriamanitra normal tondra tahin'Andriamanitra tompo fiangonana tompo ozay vo tonga any Madagasikara ina ozy izy anao ny alina niny ihany any antsony tontorôla Yesu reo le fatindamba ao amin'ny trano vaovao am'le fihinanakano aza hoany iny minakano tsonoa asivitehaka mafy za andao alamany tranon'Andriamanitra andray ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ataovy aleloia. Mitady an'izany Andriamanitra. Ataovy amaininy zany. Inona ny problème tsika asain'ny devoly tsika zao ny ao an-tsain'ny satana zao ny programme satana momba tsika asain'ny devoly miondrika tsika nareo ane mahantra nareo ane malagasy nareo ane de inona tokoa zay no mitazona atsika zay tsy ika mahantra any ka ny ao an-trano voretra velona daholo ny ao an-trano voretra mifangaro ozy ny tompo reto maloto reto Jesosy reto ve andao hianatra rahalasina bavy na any an-trano anao na aty anaja an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra anaja an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ataovy aleloia za anaja an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na de malagasy tsika ka mahantra sahirana tena nanovany toetsaiko zany zavatra hitako tany zany oza Jesosy fa inona raha fafana amin'io ipilipitra mangirana be tsy hitako hoe inona aloha fa tena tonga de misy 10 lahy mikosoka an'io nefa vo eo ny kosehana adiny 2 taloha de vo vita ndray iny ozy izy anao vita ndray le fitombavako maraka de avy ndray zalahy manadio oza Jesosy tena fanajana ahoana loatra zany fanajana ahoana loatra iza mony ajaina am'izany tsy le olona tsy ny vahoaka fa izy zany ny teneniko tetomaly normal le fiangonana raha tahin'Andriamanitra eritsereto hoe io le fanatitra indray talata tabinerin'ny talata io 7 milliards 500 millions ohatriny hoe tsy ny olona rehetra nanao an'izany olona 300 nandoa 1000 euro avy
ohatriny hoe hitany masoko ange zany ozy le pasteur zay anao fanaty zeto zao izy 1000 euro tonga avy eto olona 300 ny tonga avy any farafakely ny 300 ny kodiko teo le satria 1000 euro zany 25 millions ray am'zany ohatriny hoe kodiko teo le 300 7 milliards 500 millions ay zay hoaty kodiko eto ny fanatritsika na ny anankiray am'zany ary tsy mbola ampy izy mivonina iofo avere zao jesosy io manao amin'ny fampakaram-bady zay io manao amin'ny fanajany zay io manao amin'ny fanajany zay na amin'ny fahadiovana na amin'ny fitondran-tena na amin'ny fisainana io manao amin'ny fanajany io manao amin'ny fampakaram-badiny zanak'osy ataovy amen na mafy zany amen alleluia rehefa andeha hivavaka ohatry zao tsika miangavy ianao aza sina fofona maimbomaimbo mihitsy any aminao any amen ndao ajainy ty trano ty sy zavatra mikorotandrotana rehetra ndao alamina daholo mihitsy alleluia ndao alamina sy zavatra azo alamina jereo fitafinao raha misy fitafy tsy mame voninahitra an'Andriamanitra rehefa andeha hanatrika an'Andriamanitra diovy ny fitafina pasoy ny fitafina ataovy mame voninahitra an'Andriamanitra tsy mamehaja an'Andriamanitra raha manana tomobile ianao rahalahy andeha hivavaka dia izay tomobile tsara indrindra entina mandeha mivavaka raha manana maromaro ianao dia liana ny entina hoe andeha hanatrika mariazy ary tsy mariazy n'olona tsotra mariazy nle mpanjaka miomana tahaka ny inona ozy izy tahaka ny apakatra ozy izy voalaza am-baiboly teo iaodina mimpapakatra halleloia iomana ho am'izany rehefa napakariny Estera dia tsy natao tsotsotry nisy zavatra nomanina be dia be toy any amaranako azy Iob ny andininy faraky ambin'ny folo andininy fasivy aloha no vakiko tapany farany ary nafindrany ao amin'ny fitoerana tsara indrindra nafindrany aiza hony ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny ankizy vaviny nafindrany eo amin'ny fitoerana manahoana averina ao amin'ny tranom-behivavy fitoerana manahoana averina farany efa ao amin'ny lapa ave izy efa ao amin'ny mpanjaka ave izy napetrany mbola tsy ao fa ao amin'ny toerana manahoana tsara indrindra inona ny toy ny andininy faraky ambin'ny folo ary Mordekay nitsangatsangana isan'andro teo anolohan'ny kiandra ny tranom-behivavy mba hafantarany izay toetra ny Estera sy izay anovany azy io Mordekay moa tsy iza fa le dadatoa ny taiza azy dia nitsangatsangana isan'andro teo anolohan'ny kiandra ny tranom-behivavy mba hafantarany izay toetra ny Estera mba hafantarany ino hoe manara maso any Estera isan'andro izy nanahoany Estera zao ny voalaza am-baiboly eto amin'ny andininy fasivy tapany farany teo melohany apakarana any Estera atongavan'ilay andro malaza lay mariazy ny mpanjaka sy Estera dia tsy mbola nakao amin'ny lapa izy akory tsy mbola nakao amin'ny lapa izy akory tsy mbola niara-mipetraka tamin'ny mpanjaka izy akory fa nentina tao amin'ny efitrano manahoana hoe ho tonga eo ianao androany ho apetraka Andriamanitra ao ianao androany ho apetraka Andriamanitra ao ianao androany fa mampahery ianao fa tsy mijanona ao ianao mandalo ao ianao fa tsy mijanona ao averiko ao amin'ny efitrano tsara indrindra io mandalo ao ianao fa tsy mijanona ao averedina zay phrase zay maninona ao ianao hoe fa ny hafaranao ao amin'ny lapa misy ny mpanjaka ao ny hafaranao amen eno zao fanazavako zao Andriamanitra rehefa mpiakatra anao ka hampiditra anao ao amin'ny lapa dia misy fizahan-toetra omeny anao zahana toetra zay ny teboka faharoa zahana toetra atao hitinao hoe zafaty tsy tonga dia nampidirina tany amin'ny lapa Estera
fa nomena azy ny efitrano tsara indrindra. Ndray andro dia nisy tantara ohatr' zao ry havana. Tantara tena nisy izy ty. Nisy zanaka mpanjaka anankiray zay. Zanaka inona hoe? Tany amina firenena anankiray izy ty. Io zanaka mpanjaka io dia nahita tovavy anankiray. Tovavy tsara tare. Na resy lahatra azy. Tovavy tena hoe nanaitra ny fonony zanaka mpanjaka io. Dia noresahany. Dia rehefa mifampiresaka teo zareo dia tao fantatry le prince, le zanaky mpanjaka fa olona mantry izy. Olona fadirana ovana izy. Zanak'olona sahirana izy. Olona mampalahelo izy, mantry izy. Fadirana ovana izy. Dia ozy ilay zanaky mpanjaka, ho alaiky vady ianao izy. Fa izao, melohany akako vady ianao dia izao, alako amin'ity tanàna misy anareo ty aloha ianao. Dia anofa trano anao aho. Ataovy aleluia. Anofa vila tsara tareo anao aho. Dia aho enao sy ny akonanao aloha mipetraka. Dia andefa miaramila hikarakara anareo ao. Dia ame sakafonareo isan'andro ao aho. Haleluia. Dia omeko asa ny fianakavianareo, omeko asa. Omeko asa. Mandra-patonga amin'ny mariage tsika. Dia ho karakaraiko aloha ianao. Inona tokoa? Nitanterahany le zanaky ny mpanjaka izany teny izany. Nalana tany amin'ilay trano fadiranovana sy le tany mantry. Nomena an'le vila tsara tare. Nomena asa ny fianakaviany. Nanomboka velona soma tsara. Nanomboka netinety. Ataovy aleluia. Nanomboka netinety. Nanomboka netsiketsika. Ny alana le fahantrana. Dia nanomboka tena ny amanjamanja. Nanamboatra volo isan'andro. Dia nanamboatra fiainana isan'andro. Dia nanomboka ny sakafo tsara ara-dalàna. Inona ny zavatra nitranga ozy izy ianao? Nanomboka variana tao izy. Dia nanomboka ny eritreritra manao hoe efa mety ty e. Efa tsara ty e. Efa misakafo tsara zay eto e. Efa mihinan-kanina tsara e. Efa matory tsara mifandrina e. Nanomboka dinony le zanaka mpanjaka hoe anambady an'io izy. Tonga ihany koa mifankam-panahy. Satria efa nanomboka ny atsaratsara izy. Dia nanomboka tonga ny tovitovolahy nanadala azy. Dia niarakaraka tapina lehilahy tany. Adininy hatramin'le mariage fa indray andro any. Ilay zanaky ny mpanjaka ampiakatra azy. Dia adininy. Zany ny akamaroan'ny mpivavaka. Andriamanitra le mpanjaka mpanjaka. Efa nampanantena. Anao mariage aminy. Apakatra azy. Amy azy ny fanjakana. Amy azy ny arena rehetrarehetra. Hoy ny torotenitety hoe amy azy zavatra goavana tsy ny zavatra lehibe. Kanefa hoy Jesosy. Mandra-patonga izay fotoana izay aloha. Misy eo amin'ny herintaona eo aloha e. Zako toetra ianao dia zao. Omeko asa kely aloha ianao. Omeko karama kely aloha ianao. Ovako aloha itrosanao io. Dia omeko tseny ianao. Dia omeko kely tomobila kely koa nareo e. Dia ho karakaraiko ny sakafonareo dia ho alohako Nikolazy. Inona mavoa ampino rehetra. Manomboka varena amin'izay. Haleloia raha vavy ina mety fitahiny tompo. Adino le mariage. Dia nanomboka eo varina ao amin'ny tsena. Varina amin'ny karama kely. Varina ao amin'ny vola. Varina amin'izay amin'le confort kely. Varina fa nahazo vila kely. Nanomboka nanadino. Nangatsika ny ara-panahy. Marina sa tsy marina zany. Be da be ny mpino manomboka manadino ilay fotoana tsara indrindra. Rehefa nanomboka ny tahiny tompo. Varina amin'ny tomobile. Varina fa nahazo trano. Varina fa nisonitra kely ny karama. Lasa manadino fa misy lehilahy ny any apakatra azy. Sady ny mahatonga ny fiainatsika menjera tampoka. Tonga avy any le zanaky ny mpanjaka. Tonga ny fotoana ampakarany azy. Nijereny le vehivavy. Efa tsy araky le vehivavy ny eritreretany azy intsony. Vehivavy ny verin-dalana. Vehivavy ny emotra. Vehivavy nampirafy. Niaraka tamina lehilahy hafa. Vehivavy nivadika tamin'ny fitokisana.
ozy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Exodus 20 andevaka itsika. Exodus 20 milohan'ny amaranako azy. Exodus 20 andiny 7 manao hoe andiny 7. Ko aza manao Andriamanitra vola fotsy. Ahoana ozy? Na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Tsindrin'Andriamanitra tsara. Ko aza manao Andriamanitra vola fotsy, aza manino hoe? Na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Ho inona hoe? Averany mafy hoe? Averany mafarany hoe? Inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany? Zange mavita anareo hoe. Aza mitady nizany ivelany aminy. Aza mitady nininy fa zaho Jehova. Za rery dia mavita anareo aminy. Aza mileladelaka manololany. Aza mitady famonjena manololany. Fa za Jehova dia Andriamanitra sary-piaro. Enonareo zao fampianarana izao. Sary-piaro aminao Andriamanitra. Tenino am'izay ny eo anilanao sary-piaro aminao Andriamanitra. Ary zany mahatonga azy miteny eto. Aza mitady Andriamanitra volamena na vola fotsy. Otipona ho fanampiko. Misy fotoantsika riavaka. Rehefa mananana ny comfortsika. Nanomboka notahiny. Na azo an'le valimbavaka kely le hoe alako atao mifotaka alohanareo. Alako atao mivovoka alohanareo. Alako amity trano ratsy be ty. Fa mba apetraka eto. Manomboka eo enao. Misy fotoana mitady famonjena etsero. Mitady famonjena etsero. Malahelo Andriamanitra. Mapietsika ny asa rotam-piaron'Andriamanitra. Mba dinio angera lamalalako. Raha sanatry ny vadinao no hitanao miresaka amin'ny lehilahy. Ka hiteny ny vadinao amin'ny lehilahy. Mba hivitana akanjo ah. Mampasary-piaro anao sa tsy mampasary-piaro? Mba omeo an'izao ah. Mba omeo an'ny ria mba hivitanao te. Henonao tampoka ny resany. Zany moro zay rara. Za miteny anao fa mapietsika izy zany lehilahy zany. Ino ny tedaviny zany lehilahy zany. Inona ny resaka zany vadiko zany. Mapietsika ny asa rotam-piaron'Andriamanitra. Ny verina le zanaky mpanjaka dia nahita. Fa io le vehivavy variana tamin'ny filalaovana. Ny iony nanadino an'le mariazy. Riavana. Andriamanitra dia Andriamanitra sary-piaro. Ampoanao ny fahasoavana. Zany voalaza amin'ny Baiboly hoe ampoany fahasoavanao izy. Ampoanao ny fahasoavako ataovy amen. Ampo ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary malahelo Andriamanitra mahita atsika. Zany no mahatonga atsika atao vaony olo koa riavana. Raha mila volontsika ato. Tsy manao opération gâteau sy yaourt zany tsika. Manala baraka an'Andriamanitra zany riavana. Tsy manao valopy tsika ato. Andao anao valopy dia ho any amin'ny karana. Ho any amin'ny karana sonosono. Tsy mbola nangataka tany amin'ny fitondram-panjakana tsika. Hoe président Rajoel nanakany amin'ny antemera-pireneny. Anao an'izao zay nasabotsiny ameny vidy tany. Ka ty mba misy valopy. Tsy mbola nangataka. Tsotra ny antony. Sary-piaro amintsika Andriamanitra. Tsy mila mangataka amin'izany. Mahavita tsika ny Andriamanitra sika raha ba. Mahavita anao ny Andriamanitra ivavanao. Averezo Jesosy ah. Mahavita ianao. Tsy angataka amin'izany iza. Tsy andohalika amin'izany iza. Mahavita. Mahavita ny vadiko. Mahavita ny Andriamanitra. Sary-piaro amiko anao. Amen. Sanatry hitan'Andriamanitra ianao dia hijilajila. Hijilajila nino? Angataka volany amin'ny lehilahy. Angataka volany ivelany. Hitady famonjena dia anao ny tsy fanao. Anao ny tsy fanao. Zany eny ny tokony hitandremanao tena tsara riavana. Na eo mason'ny fianakaviana ary. Mila mijoro mahatoky ianao. Hoy ny voalaza ny Baiboly hoe ary Mordekay dia nanara-maso an'i Estery eny. Nanara-maso ny fitondran-tenany. Misy manara-maso ianao hatrany amin'ny mariazy. Azany amin'ny mariazy ihany riavana. Manoloana ny fianakavianao. Manoloana an'ireo olona tsy mivavaka. Manoloana an'ireo mpanan-karena tsy mivavaka ireo. Any ianao anaraka ny heviny. Iny zavatra indray mandeha iny no hanimba amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria anao maty-kena maso amin'ireo fianakaviana ireo. Toy izy ianao izay indray mandeha ty ve mba mihinana biby maloto. Teo i Andriamanitra.
satria ve anao tia hita 19 am'ireo olo reo, satria ve anao te hitady rariny sy hitady fity am'ireo olona ireo, de manao ny tsy fanao. Satria ve enao any am-pianarana tia hita 19 ampiara-mianatra aminao, fa manao ny olona de mba manao koa ianao amin'ny fitafy, amin'ny zavatra ataonao de mba manao ohatrany. Tady idio, ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Ianao le hiatrika mariazy tsy ho ela, hiatrika amin'le mpanjaka, anao mariazy tsy ho ela ianao, manara-maso anao ny fofombadinao. Tavy amen zany. Tehirizo madio ny fitondran-tenanao, tehirizo madio ny fiainanao. Ilay mpanjaka efa mpiakatra anao tsy ho ela, ary amenao zavatra rehetrarehetra. Fa melohany ampakarana anao de mizaha toetra anao izy aloha. Ampidiriny ao amina trano kely tsaratsara ianao aloha. Nalany atsy amin'le trano bongo misy ronono, atsy amin'le trano potaka, atsy amin'ny fotaka. Tio zay mbola tsy ampidiriko any amin'ny lapa tanteraka. Fa ampidiriko ato amin'le trano intermédiaire aloha, tandremo sauvarianao. Ka rehefa tonga amin'ny fitahina, de variana amin'ny fitahina. Rehefa tonga ny vola, de variana tamin'ny vola. Tonga ny zavatra rehetrarehetra, adino fa andehanao mariazy, fa lasa nionina. Firy ampivavaka ny mionina, vonazo valimbavaka kely de nijanona, vonazo fitahina kely de nijanona, vonazo karama kely de mijanona. Nefa Andriamanitra efa nanomana. Za misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny tompo anao fitehirizany, mbola tsy mijanona hatramin'izao, mbola tsy mijanona hatramin'izao. Efa notahiny tompo tamin'ny trano am, notahin'Andriamanitra tamin'ny tomobila, nomen'Andriamanitra amin'ny vola sy ny arena. Efa hitako zany lafirantsa zao tontolo zao zany, fa izao za hiteny amin'ny tompo, mbola hijoro mahatoko foana, mbola hijoro mahatoko foana. Ataovy aleloia mafy zato. Beda be pastera efa hitako. Nahita mpitoroteny sy mpitondra fivavahana marobe aho. Vona omby kely ka nahita olona 300 de mitady atoky an'ireo olona ireo. Mitady atoky ny fiangonana, efa manana fiangonana matanjaka, mahavelona fa folo-karenany reto. Za pory foky eo anatren'Andriamanitra, fa na manana mpivavaka manapitrisany ary a Jesosy. Tsy ireo no heriko, tsy ny fafolo-karenan'ireo no heriko, mbola ianao foana ny ano heriko Andriamanitra. Mbola ianao ihany lay vady malalako ampakarina, tsy manana nininona ihany teherana fa tsy ianao aho. Hoy izy le Exodosy, aoka tsy anan'Andriamanitra volamena akoatranareo ho fanapiko nareo izy. Aoka tsisy nizaniza afa-tsy zaka, aoka tsisy nizaniza afa-tsy za hoy Andriamanitra. Halleluja. Zany ny asarotam-piaron'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra hitehitra amin'izanizy ianao. Ekena fa mety mahalala olona ambony ianao, fa mampahery anao aza mirehare amin'ny olona io, aza mirehare amin'ny olona io. Mety manana trano maromaro ianao, fa aza metehitra aza mirehare amin'ireo tranonao reo. Mety ianao be diplôma, ianao be diplôma indrindra eto Madagasikara, fa miangavy anao ataovy fitetaka any amin'ny tany reny ditsa hoe tsy ireo no heriko, ny Andriamanitra irery ato no heriko. Aoka tsisy Andriamanimbola mena na volafotsy akoatra nao i Jehova iantery, ho fanapiko Jehova. Mety manana ny asanao ianao ary directeur ianao tonga eto, na olona ambony amin'ny fitondrana rakaiky ny présidence, miangavy anao atovy tsinotsinona zany, aza mirehare amin'izany. Hoe za akaiky ny député rana, akaiky ny ministre rana, zéro za, mapibloqué anao zany. Sary piaro aminao Andriamanitra, ary tsy misy zavatra tokony ho hitan'Andriamanitra ao ambavanao akoatran'le série anao, akoatran'ny Andriamanitra ao. Zany angele izy, ny olona tena tiana zany ry havana, ny olona tena tianao zany ao ambavanao foana, ao ambavanao foana, ao ambavanao foana. Vao miresaka ianao de mahita fomba ampidirana an'le vadiko zay, an'le vadiko, an'le vadiko zay kosa aloha. Halleluja. Vao miresaka ianao de mahita ampidirana azy, ary tsisy nininona ireharehanao. Amen satsy amen. Eo ambavanao foana le fotoana anankiray amin'izao ny mariaziko. Mafaly an'Andriamanitra ady mahita anao miresaka ohatr'izany. Ho toka-po ohatran'ny siny ianao, ho toka-po ianao ary tsy alalafatsy Andriamanitra ianao. Androany miantso anao aho, raha nisy zavatra nireharehanao,
misy zavatra tena inao izy ianao hoe raha manana anito zao dia voavonjy a, raha mahazo an'izao million a zao dia milamina amin'ny fiainako, miangavy ianao aho. Fahotana mahafaty, fanompo-tsampy ny anaran'izany. Inona hoe za zao raha manana 15 million avitra, 15 million mahavitra anao sa Andriamanitra, fa malahelo Andriamanitra maheno anao miteny an'izany. Ozy Andriamanitra andray dia 15 million ve mahavitra anao fa tsy za. Ity anisan'ny fonako tamin'Andriamanitra, fa nampahiratin'Andriamanitra mihitsy ny masom-panahiko. Rehefa tonga tany Frantsa tany dia mijery an'ilay Tour Eiffel. Mahay rangaha ilay zanak'olombelona, dadan'ilay vazaha, ozy raha hoe alika amin'ny vazaha. Dia eniko malahelo mihitsy ny fanahy masina. Io Tour Eiffel kely 200 mètres io izy dia ampitady zara aty amin'ny 4 kilomètre aty ambony ity. Dia rehefa zara io indray ny lazainao fa mahery. Rehefa mahita ny lalambe migodana ny reny autoroute reny any Frantsa ianao sy ny zavatra any mirindra ny raha oharina Madagasikara zany raha manina hoe dia efa lasa lavitra be, dia misy fotoana ianao mitapombava dia varina. Fa eniko ny fanahy masina miteny amiko, raha ndry ary malala eritiny tady ho varina ny ianao zany. Nataon'ireo vazaha ireo ny mametaka goudron fotsiny, fa zany namorona ny lalana iny, zany namorona n'io tany ipetrahany io, zany namorona an'ireo rano ireo. Ataovy aleloia mafy zany. Zany namorona ny reny rano azahoany courant. Hoy Andriamanitra. Rehefa mijery any roplanina dia mitady ho varitina, ty roplanina be ty moranga dia manidina. Aleloia. Mahay rangaha ilay zanak'olombelona. Dia hoy Andriamanitra, adiny 4 izy Frantsa makany a Madagasikara, doza hoe adiny 240. Dia hozy ny tompo mantsy, raha ndry ary malala eritiny, za nge tsy mila mandeha adiny 240 e, vao miantso ahy ianao dia eo anilanao eo. Ataovy aleloia. Raha misy zavatra tokony irearianao, tsy ny zava-bita amin'ny vazaha, fa ny zava-bita ny Andriamanitra ivavahanao. Androandra lasena bafy tena mpianatra anao andao ireare, fa manana Andriamanitra velona anao. Vao misokatra ny vavanao dia Andriamanitra. Aleloia. Misy fotoana rehefa mijery ny dokotera any andafy any, ny dokotera any andafy mahay opéreny ny vavonao dia soloany vavony hafa, opéreny ny atonao, opéreny ny fonao, opéreny ny zavatra rehetrarehetra, dia vita ny manao opération. Dia ndraindrainao mitapombava, dadany rangaha reto dokotera vazaha reto, fa ozy ny tompo, nga io mahay manome fofinaina, nga io za ihany mahay manome fofinaina, Ataovy aleloia. Raha misy ireare dia oka Jehova ireare no ireareny. Apetrao eo amin'ny plasiny Andriamanitra ao, apetrao eo amin'ny toerany Andriamanitra ao. Ataovy aleloia. Raha mahita miliardera ianao eny amin'ny manodidina anao ka manan-karena, manana trano be da be, manana tômôbila be da be, dia teneno tsy ampafiry ny vadiko hoe ny vadiko manan-karena, mbola tompony zavatra rehetrarehetra. Aza mitsiriritra ny zavatra ny tany zany ianao. Ataovy aleloia. Ho avy tsy hoela le fampakarana anao raha lasena ba. Ny mpanao anao ny vadinao, ahoana ozy? Aza mitsiriritra ny mpanan-karena. Ome voninahitra ny rainao, ome voninahitra le vadinao. Ho avy tsy hoela amin'ny mariaziko, za le ho ampakarina, za le vady ho ampakarina. Mino an'izany ianao sa tsy mino? Mino an'izany ianao sa tsy mino? Mizaha toetra anao Andriamanitra. Tandremo sôvarina, efa nampakarin'Andriamanitra avy any amin'ny fotaka ianao dia mivila kely, dia tandremo soadina. Fa akoatra ny trano tsara tarefa azonao io, ho avy le fotoana ampakarana. Ary tsy le fotoana iny amin'ny raha hoany lanitra fotsiny io, fa tena le fotoana ny voninahitra faratapony. Eto amin'izao tontolo izao no anisany hitahian'Andriamanitra anao. Mbola misy tsara no efa androany io, lalana andalovanao fotsiny io. Tandremo sovarinao, nahazo million kely dia varinao. Izany narahin'izany toriteny sy fampianarana, mitsangadina amin'ny plasinao.
vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka amin'ny matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba asitra